eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola manonona ny arahaba homba ampirarinsoa ho atsika tsiraray avindray ny tenako amin'izao fotoana izao ary dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ho amintsika tsiraray avy ankehitriny. Manasa anao aho mba anaraka hatramin'ny farany indray izao afatra izay ampitondrain'Andriamanitra ho atsika tsiraray avy izao. Eny, na aiza ny toerana anaranao ity fandarana ity dia mbola mampanantenanao hoe tsika sendrasendry tompoko zany, ary tsy hoe sendra ny fanojo hoe mba hijery tele fotsiny ianao, fa azoko antoka fa programan'Andriamanitra mihitsy mba hitahiny sy anasiny soa ny fiainanao, indrindra amin'izao fiafarany efa mamaraparana ny taona 2022 izao. Ka ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina irery ihany. Milohan'ny anarantsika ny tenin'Andriamanitra indray ary dia andehitsika aloha hivavaka ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra, satria izao fotoana izao dia fotoanan'Andriamanitra. Noho izany rary ny tena rary ny isika hivavaka eo anatrehan'izy tompo izany. Vavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay eo, sotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo, fantahinao sy nambinao zahay ka mbola nomenao tombonandro ary mbola nomenao ty fotoana ity indray anaranay ny teninao. Matoky sy mino zay Andriamanitra fa ny fanahinao masina dia miasa ao anatin'ny fotoana rehetra, hetsika ao anatin'ny fotoana rehetra, amonjy ny olona ao anatin'ny fotoana rehetra izay anarahany ity fandarana ity. Koa izay rehetra ataonay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy, ary ankininay zany aminao Andriamanitra mba ho voninahitra naranao. Ny teninao zay efa nitahinao hatramin'ny voalohany ary mbola tahinao mandrakandroany ary ho tahinao mandrakizay, satria ny lanitra sy ny tany dia ho levina avokoa, fa lay teninao Andriamanitra dia tsy mety levina mandrakizay. Ka dia misaotra anao Tompo, satria manamarina ny teninao ianao ary asa ao anatin'ny teny, anasitrana marary, anafaka ny olona hitany fiainany, ampitombo fahalalana sy fatakarana, afantaranay izay tokony ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko hijery ten'Andriamanitra isika amin'ny bokin'ny Genesis 2:5 sy ny 9 ary ny 17. Zao mivaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Genesis 2:5 no vakitsika voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no amakiko ny tenin'Andriamanitra. Ary Jehovahandriamanitra eo amin'ny 5 ary Jehovahandriamanitra nitondra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovahandriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe, ny azo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Eto dia ahitantsika hoe Andriamanitra dia nanomana fiainana tsara lavitra, fiainana mahafinaritra, fiainana tena nahafa-po an'Andriamanitra mihitsy no nataony sy nomeny ho an'ny zanak'olombelona. Satria araka ny tantara voasoratra eto zao dia hoe rehefa navita sy namorona zavatra rehetra Andriamanitra dia nitondra an-draha lehilahy hipetraka tao amin'le saha anankiray tao hoe Edena. Rehefa napetrany tao i Adama dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tao avokoa ny zavaboary rehetra, tao avokoa nisy ny zavatra rehetra, tao avokoa nisy ny zavatra ilaina na inona na inona, tsy nisy zavatra banga, tsy nisy zavatra tsy ampy ho an'ny fiainan'ny Adama, fa fiainana tena nahafam-poa, fiainana tena tsara, fiainana tena hoe nisy fahafianona tanteraka no nomalin'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra ho an'ny Adama tamin'izany vanim-potoana izany. Zao anefa noho izy
rehefa napetraka tao amin'ny saedena ity lehilahy atao hoe Adama ity de niteny tamin'ny Andriamanitra ary nanafatrafatra azy hoe mipetraka tao amin'ny saedena ianao, ampitoerinatao ny hiasa sy hitandrina ny sa. Io le toerana zay noharian'Andriamanitra, lay sa zay nataon'Andriamanitra, le zavatra rehetra nataon'Andriamanitra, de i Adama no nomen'Andriamanitra fahefana hoe izy no mitandrina andreo, izy no manapaka, ary izy ihany koa ny asa ao anatin'ity saedena ity. Zao anefa ny zavatra anankiray tena nolazain'Andriamanitra tamin'ny Adama de zao. I Andriamanitra de niteny tamin'ny Adama ka nanao hoe ny voankazo rehetra na hoe zavatra rehetra ao amin'ny saedena de azonao hinanana ihany. Zany hoe azo ny Adama atao am'izay tia nanaovana azy, anjakana hoanina, azo nanana daholo ny voankazo rehetra, ny zava-maniry rehetra, ny zavatra rehetra tao amin'ny saedena de fanaboarin'Andriamanitra sy noharian'Andriamanitra. Tsy ho an'Andriamanitra le izy, fa efa nomeny fahefana ny lehilahy, nomeny fahefana raha olombelona hoe ianao no manapaka, ianao no manjaka, ianao no mitandrina, ianao no mihinana izay rehetrarehetra tianao am'reto voankazo na zavatra eto amin'ny saedena reto. Fa ao amin'ny 17 de nanafatrafatra mafy Andriamanitra fa niazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ozy de aza hinananao zany, fa miandro hinananao azy ho faty koa ianao. Izany hoe na de navelanjaka sy anapaka ny zava-boary rehetra ary Adama, na de nomena anjakany sy hotandremany daholo ary ny zavatra rehetra, de nanome teny ho an'ny Adama Andriamanitra. Nisy teny zay nomen'Andriamanitra, natao hotandremana, natao akatoavina, natao ekena, ny teny izay naloka ny vavan'Andriamanitra. Zao no izy ry havana izay manaraka ankehitriny. Eo amin'ny sehatry ny fiarahana amin'Andriamanitra de tsy voatery zay mety amintsika foana akory no atao, fa zay mety amin'Andriamanitra ihany. Raha tianao Andriamanitra ho faly aminao, raha tianao Andriamanitra mbola hitahanao, raha tianao Andriamanitra mbola hitohy ihany koa ny fanambinany anao, raha mbola tianao Andriamanitra ihany koa akasitraka anao sy tonanao makany an-tantitra, de tsarovy ry havana fa eo amin'ny sehatry ny fiarahana amin'Andriamanitra hoy aho, de tsy voatery zay mety amintsika na ny mahafinaritra atsika no atao, fa zay mahafaly an'Andriamanitra ihany. Raha tianao ahita asa lehibe avy amin'Andriamanitra ianao, de torohevitra ity etoko androany ity, akatoavy sy ekeo avokoa izay lazain'Andriamanitra. Averiko tsara, raha tianao iaho ahita asa lehibe avy amin'Andriamanitra ianao, raha tianao anko hitohy ny fanambinan'Andriamanitra anao, raha tianao anko mbola hitohy ny fitahin'Andriamanitra, ary raha tianao andova fiainana mandrakizay hiaraka amin'Andriamanitra ao an-danitra ao ianao de akatoavy sy ekeo amin'ny fonao rehetra izay lazain'Andriamanitra. Averiko tsara le tantara tamin'ny voalohany vakitsika. Notsofin'Andriamanitra rano i Adama, napetrany tao amin'ny saedena i Adama, nataony nanapaka sy nanjaka tamin'ny zavatra rehetra i Adama, fa nisy teny zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Adama hoe raha vao mandika an'io teny koa ianao ka tsy makatoa, na vao mihinana le voankazo nandrarako anao aza hoanina, maty ianao. Dikan'izay de izao, na tiany Adama na tsy tiany Adama, de izay lazain'Andriamanitra ny tsy maintsy ekena, zay lazain'Andriamanitra ny tsy maintsy akatoavina, zay nitenen'Andriamanitra tsy maintsy tandremana. Ka na tiany ary le voankazo ampovoan'ny sa, na mahafinaritra azy azy io, rehefa nandrara Andriamanitra aza hoanina fa maty, de tsy maintsy akatoavina zay. Ny fahaizanao manaika, ny fahaizana makatoa, ny fahaizanao mitandrina, izay lazain'Andriamanitra ihany ho aho, no atonga n'Andriamanitra hitahanao ety ambonin'ny tany, ho faly aminao izy, ary atonga n'Andriamanitra anaika afaka ekena anisan'ny olona hita ao an-danitra ianao. Ka hoy amintsika zany de zao hoe, raha ohatra ka jerevana zany ny tantara de ity, rehefa natoizany nefa zavatra nisy de tsy nakatoan'Andriamanitra ne Adama indrina tamin'izy mbola nomena vady taty arina atao hoe Eva. Ka anisan'ny fahotana lehibe indrindra voalohany nataonda zanak'olombelona teo anatrehan'Andriamanitra zany dia ny tsy fanekena na ny tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Averiko ihany, anisan'ny fahotana lehibe indrindra nataon'ny zanak'olombelona voalohany teo anatrehan'Andriamanitra izany dia ny tsy fanekena na ny tsy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Indraindray de everiny olona fa mandeha ho azy zany tsy fakatoavana an'Andriamanitra zany, indraindray de everiny olona fa tsy maninona zany tsy fakatoavana an'Andriamanitra izany, fa nio anefa de te hitondra anao aho hoe tena mitona voka-dratsy lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona zay milaza fa hoe mivavaka, kanefany tsy makatoa an'Andriamanitra izy.
mitondra vokadratsy lehibe hoy aho eo amin'ny fiainan'ny olona sinoaviny raha milaza fa mpivavaka izy kanefany a misy tsy fankatoavana an'Andriamanitra ataony. Koa hoy amintsika tandremy resao mamita tena isika, tandremy sao de mamita tena isika. Mazava le tenin'Andriamanitra nge any amin'ny bokiny Jakoba 2:2 any fa aoko mpakatony teny ianareo ozy fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tena anareo. Mazava be zany any torolana amin'ny baiboly hoe aoko mpakatony teny ianareo zay milaza fa mpivavaka, isika zay milaza fa zanak'Andriamanitra, isika zay milaza fa hoe mpanaradian'i Kristy, de atoron'Andriamanitra hoe aza-piainy fotsiny ihany fa akatoavy zay lazain'Andriamanitra fandrao lasa mamita tena ianareo. Ny olona tsy makatoa an'Andriamanitra sy ny teniny zany de nohariny baiboly a nataon'Andriamanitra taky ny mamita tena izany olona izany, ary misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fiainan'ny olona hoy aho izany tsy fankatoavana an'Andriamanitra izany fa tsy vitavita ho azy, mitona fiatraikany ary mampalahelo zao mety hatramin'ny taranaka ao de mety hitaty na hoe mety hijindra ny vokadratsiny tsy fankatoavana izay nataony ray aman-dreny na ny olombelona tariny teny aloha izany. Jery ohatra vitsivitsy angatsika etiko manamarina amintsika androany fa tena misy fiatraikany ratsy na hoe miteraka vokadratsy lehibe a ho an'le olona sy ny hoaviny a anantarana andray manontolo a ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny. Ohatra nakay voaloha zao io tantarany Adamaseva io, rehefa nataon'Andriamanitra hoe aza hoanina le voankazo ampovoan'ny sazy fahalalana ny tsara sy ny ratsy, aza hoanina fa mahafaty io, dika izay misy fahafatesana, misy zavatra ratsy hitsanga eo amin'ny fiainan'ny Adamaseva raha ohatra ka mbola hoe mandika na tsy mankatoa zay lazain'Andriamanitra izy mivady ireo. Inona tokoa ihany tsika fa zavatra nitranga nge voalazan'ny baiboly fa rehefa nentina mipetraka tao amin'ny Saedeny Adamaseva dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fandray andro tafiditra tao amin'ity toerana ity Satana, nampiasainy Satana ny afetsen'ny menarana zay biby no arian'Andriamanitra ihany fa nataony devoly fitaovana, natao Satana fitaovana ny menarana, de ino no nandoe namitaka ny Eva ka natonga ny Eva tsy tonga saina hoe tokony akatoaviko foana nge zay lazain'Andriamanitra, tsy ny teniny ty menarano ty marina satria ty menarano ty nge zavaboary no arian'Andriamanitra, zavaboary miforon'Andriamanitra, dika zay ty zao izay namorony zay pahary no tokony ekeny sakatoavina fa tsy hoe ty menarana ity. Nampalahelo nefa dy zao nekeny Adama sy Eva na hoe nekeny Eva mahintsiny ny tenyle menarana ka no dikeny zay lazain'Andriamanitra, tsaka tsy nakatoavina zay nytenen'Andriamanitra de analainy lay voankazo zay nandaran'Andriamanitra hoe aza hoanina fa io fahalalana ny tsara sy ny ratsy, aza mihinana an'io ianareo fa nohaniny zany, nalainy de notazany ary nohaniny izy mivady. Rehefa nohaniny zany nanomboka teo de natsapy izy mivady hoe tsy takany teo alotsony ny fiainany, tsy takany teo alotsony ny zavatra hitany, tsy takany teo alotsony ny zavatra nitranga sy niseho tao amin'ny Saedena, fa na izy mivady aza de voalazan'ny baiboly hoe nanala tena, tsy te hiaona tamin'Andriamanitra ny afiny, ary mbola nanala tena ihany koa tsy nipetraka tao amin'le toerana tsara nametran'Andriamanitra tao amin'ny Saedena, fa lasa nakasisiny ny herin'ny tavan'Andriamanitra, ny fampitediavan'Andriamanitra fa nakay zay ianareo mivady, tsy hoe to tsy hitako eto amin'le toerana nametrahako anareo ianareo, fa naninona ny lozanareo le toerana nametrahako anareo ipetrahana, satria tsy nakatoa an'Andriamanitra ka, tsy nakatoa zay lazain'Andriamanitra ka, nandika zay lazain'Andriamanitra de nampalahelo dity raha avy amin'ny fiainana. Satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra, voalazan'ny Genesis 3 manomboka eo amin'ny 9:20 de hoy izy tamin'ny raha vehivavy, abe de abe ny fahorinao aho indrindra raha mananaraka ianao, ary fahorina niteranao zanaka ary ny vadinao no ianteran'ny fandrinao aka izy no anapaka anao. Ary oka izy tamin'ny raha lehilahy, satria efa nihaino feo vadinao ianao ka ninananao ny azo zay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia voaozina ny tazo no zay nataonao, fahorina no hinananao mivokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary anilisirisihero anao izy ary hoaninao ny anana famboly 9:20 ny fatsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverina ho amin'ny tany, fa tany nalalanao fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Hitatsika ndraindraiky tsy fankatoavan'ny olona kely zay veriny fa kely
fa misy zavatra angeza be tena ratsy ateriny. Jereo zao ny finazo any Damaseva fa voalaza ten'Andriamanitra hoe rehefa nitodika tamin'ny ity vehivavy atao Eva-Andriamanitra de nanonona mihitsy ny Andriamanitra hoe abe de abe mifahoriana ho azy, zany hoe tsy azo nizaniza atao nininona fa de hoe zay ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra satria tsy nakatony teniny, tsy nanaiky zay lazaina de hozy Andriamanitra ataoko misy fahoriana be de be tonga eo amin'ny fiainanao. Misy karazana fahoriana tonga tsy taka le teo aloha, niaina tamin'ny fiadanana, niaina tamin'ny fanapahana zavatra rehetra, fa fahoriana no nanjo azy ary ozy mihitsy ary ny tenin'Andriamanitra naveriny indroa hoe tena abe dia be, dikan'izay fahoriana goavana, fahoriana faratapiny no nanjoany Damaseva. Ary mbola nytenenin'Andriamanitra indrindra fa raha manananaka ianao voaozina mihitsy hoe amin'ny fotoana iterahanao ry vehivavy ary tsy Eva irery fa ny vehivavy rehetra ne rehefa miteraka ka mahatsary fiatsaikany marary mahatsiary fahoriana sy fijaliana hoe tena marary no miteraka ary mahatonga ny taolo malagasy miteny hoe raha zanaka tsy tiray aman-dreny aoka hiteraka reny mba hahita. Dikan'izany de izao marary fahoriana fijaliana le miteraka ary tsy vitany hoe Eva reraka no tsatran'izany ozina sy fahoriana lehibe zany fa mbola naverin'Andriamanitra ihany ko tao amin'ny Adama nge hoe fahoriana ny nananao vokatry ny asan'ny tananao, voaozina ny tany no zay nataonao. Dikan'izany zany de hoe ny voka-dratsy ny tsy fankatoavana na ny tsy fanekenan'Andriamanitra dia natonga n'Andriamanitra nanozina ny olombelona sy nanozina ny tany izay nipetrahany. Averiko tsara, ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra, ny tsy fankatoavana ny olombelona n'Andriamanitra dia natonga n'Andriamanitra nanozina le zanak'olombelona sy ny tany izay nitoerany. Nampalahelo hoe ny olombelona no karakarain'Andriamanitra, namoron'Andriamanitra fiainana tsara, nomen'Andriamanitra fiainana tena hoe afaka nanjaka sy nanapaka ny zavatra rehetra, de tonga ozina no nanapaka ny fiainany sy nanjaka teo amin'ny fiainany. Ka hoy amintsika hoe tena malahelo Andriamanitra tsy mety amin'Andriamanitra tsy zakan'Andriamanitra mihitsy izany hoe milaza fa mpivavaka, milaza fa zanak'Andriamanitra isika, milaza fa olona kanefany fihetsika tsy ianivelany fotsiny ny ataotsika, kanefa ny ao am-potsika de tsy mankatoan'Andriamanitra. Andriamanitra ke ka mahafantatra ny ao am-potsy miloka Andriamanitra ke ka mahafantatra ny ao am-potsika mandrakariva hitan'Andriamanitra foana io, fantatr'Andriamanitra foana tsy nakato satria fantany napetrany tamin'ny Damaseva rehefa nitediaviny tao amin'ny Saidena fa aizy nareo mivady de hoe miafina ny tavanao zay fa mitanjaka. De ozy Andriamanitra hoe ninananareo le hazo efa nandrarako anareo aza hinanana. Dikan'izay efa fantatr'Andriamanitra le izy ain'Andriamanitra io ka tonga ny voka-dratry lasa tonga ny oziny. Ka ho an'ny olona zay miaino anankehitriny de hoy amintsika tena misy ozina io, tsy haiko zay mety fandikan'ny olona sasany an'le izy na mifeveratsika ihany koa zany, fa zay de tena miteny amintsika hoe tena misy tompoko ny herina ozina vokatry nataon'ny zanak'olombelona izy io. Abe de be ny olona miaona aminay isanandro, tena hitanay hoe tsy vitsy amin'ny olona zay miaina eto ambony ty tany ty no tena hitampiasarany zany oziny zany ny fiainany ka mijaly izy sy ny taranany. Misy fahoriana, misy fijaliana, misy karazana fiainana tsy ahitany vahaolana hoe mampanontany tena sy mahaverevitra azy eo amin'ny fiainany, tsy teo aminy ihany fa efa hatrany amin'ny ray aman-dreniny, eo amin'ny piraitapo aminy, hatrany amin'ny taranany de misy karazana fahoriana, trangam-piainana matorovana sy mahaverevitra. Ireny tranga miverimberina sy miseho amin'ny fianakaviana ireny ake natao hoe ozina tompoko de vokatry ny tsy fankatoavana. Andriamanitra nandrara aza manompo sampy zao kanefa de mbola nanompo sampy ny olona. Andriamanitra nametraka teny amloantsika akatoavina sekena fa indraindray zay mety amin'ny saitsika sy zay mahafinaritra atsika ihany nataotsika de malahelo Andriamanitra. Ohatra ihany koa zao akoatra ny tantarany Damaseva de ny tantarany lehilahy atao hoe Saoly mpanjaka. I Saoly de ambarako amintsika tsara mihitsy fa raha ny programan'ny Saoly sy ny fokony avinany tsy tokony ho mpanjaka hitondra zanak'Israely izy fa voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe na de foko kely ary nrazana tamin'le foko kely indrindra de Benjamina izany, de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izy tamin'ny fotoana zay hitady biriky ny rainy, hitady ny biriky ny kisy
tany ampandehanana iny Saoly no natson'Andriamanitra hoe avy anao fa ho ataoko mpanjaka hitondra ny zanak'Israely ianao, ary reo boriky ze very reo tsy maintsy mbola ho hito reo anana be lavitra no izany ary ianao fa ndao ianao hitondra an'Israely olo koa ho hitantana sy ho mpanjakan'izy ireo. De napetraka Andriamanitra teo amin'ny fitantanana ny fanjakan'Israely i Saoly tam'izany fotoana. Fa ny mampalahelo de izao ndray andro de voalaza ny boky ny Genesis toko mpanjaka voalohany toko 15 manomboka 17 ka hatramin'ny 17 any de natson'Andriamanitra i Saoly mpanjaka hoe aviany ianao aty Saoly mba irako ianao fa hovaliko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny zanak'Israely fon'izy ireo teny an-dalana ka avia ty irako ianao. Dikan'izay de izao tsy sitrapony Saoly io fa sitrapon'Andriamanitra na hoe tenin'Andriamanitra sy fanapahan-keviny fa ny anjaran'ny Saoly de tokony makatoa, tokony manaiky, manatanteraka zay lazain'Andriamanitra. De inona tokoa isika novorian'ny Saoly nge miaramilany, natsony daholo ane miaramilany, de lasa tokoa izy ireo nandeha tany amin'ny tany misy ny Amalekita nary rehefa tonga tany izy ireo de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa novonoa Saoly naringany avokoa satria ny baikon'Andriamanitra de aringano avokoa aza sina misy velona, aza sina miangana na biby fiompy na olombelona hatramin'ny zaza mena vava ozy Andriamanitra de aringano aza sina velona ireny satria nanakatsakana sy nampahoriny Israely oloko ireny. No izany de zay ny famaliko azy enao no ataoko manatanteraka azy ry Saoly. Nandeha Saoly tonga tao amin'ny tany ny Amalekita, nataony tokoa arak'izay nandran'Andriamanitra azy fa ity zavatra anankiray nampalahelo. Rehefa tonga tao izy de voalazan'ny Baiboly hoe rehefa tonga tao amin'ny tany ny Amalekita izy de andininy ao amin'ny Samuela voalohany toko 15 nisy party natao Saoly fa nisy party tsy nataony. Zany hoe iagaga mpanjaka zao rehefa azo Samuel de tsy vonoiny ny baiko nefa de vonoy hatramin'ny zaza mena vava aza sy na miangana nefa nefa azo ny ty mpanjaka ity de tsy vonoiny. Faharoa rehefa nahita ihany ko izy ny tonga tao amin'ny tranony biby fiompy zay nisy ny ombo fasy ny ondry de voalaza tenin'Andriamanitra fa tsy fonaringana ireny fa nalaina nampitondrainy miaramila no entina mody nefa ny Andriamanitra aringano ny zava-mananaina rehetra, ny biby fiompy vonoy aringano daholo zay fananan'ireo, aringano ako izy mianakava aza sina misy velona ireo fa tsy fonaringana nge fa netiny nody. Tonga Andriamanitra naniraka ny Samuela mpaminany ndana tenenao amin'ny Saoly hoe nanao adaladala izy noho izany de tsarotra amin'ny fanjakana fa mampalahelo any nataony no lavin'Andriamanitra tsy neken'Andriamanitra zay ny 120 hoe no lavin'Andriamanitra i Saoly tsy neken'Andriamanitra himpanjaka hitondra ny zanak'Israely olony intsony no ninony no ny tsy fakatoavana an'Andriamanitra sy ny teniny zavatra zay iraky indray mandeha zay fa narava no avin'ny Saoly ray manontolo, nanapotika no avin'ny Saoly ray manontolo ny tsy fakatoavana ny baiko indray mandeha zay nandran'Andriamanitra azy. Tany alohany ke be dia be ny baiko nandran'Andriamanitra ny Saoly fa nataony fa teto tsy hay hoe naninona loatra re sa voafitaka sa de netiny hoe zay ny sainy hoe zay tiako na zay mety hoetiko mody matavy de reny any nataoko fanatitra na iagaga mpanjaka ohatry mba mafinaritra ana de aleo tsy vonoko zay tenenin'Andriamanitra izay lazain'Andriamanitra ihany. Ka hoy aho hoe tandremy re sao de diso hevitra tahaka Saoly hoe efa mba nanao ihany aho fa nen'Andriamanitra de izao mifanekena sy mifakatoavana azy de zay ny mafinaritra azy ary ilainy sy andrasany amintsika ka akatoavy izy de akasitraka atsika ho faly amintsika ary hitahtsika satria zao ny teneniko amintsika eto. Raha tena makatoan'Andriamanitra isika tena resy lahatra anaiky sy anaraka zay teneniny de hoentin'Andriamanitra ho any amin'ny fandresena lehibe sy mifahombiazana ary ny fitohiza pitahina mandrakariva tsy horava izany mihitsy ary tsy hopotika ny fiainan'ny olona makatoa sy manaika izay lazain'Andriamanitra. Tena mitady olon'Andriamanitra anao ny sitrapony mandrakariva. Zay nge natonga ny Baiboly ny teny hoe nahita lehilahy araky ny foko aho izy zay anao sitrapoko rehetra zay voalazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny boky ny asan'ny apôstôly ao. Davida lazain'Andriamanitra tam'izany satria rehefa tsy nanao sitrapon'Andriamanitra i Saoly de i Davida ndray no nitendren'Andriamanitra sy natsony hoe ity lehilahy ity ny tena mahay manao sitrapoko rehetra ka atsika zay mpanaraka ny fandarana ankehitriny
miantso anao akatoavy Andriamanitra fa tsy maintsy izy zava-magaga tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ka na de tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao azy na de tsy mifanaraka am'izay mety hoe masaka tao am-ponao sy tao an-tsainao azy mandehana fotsiny akatoavy Andriamanitra fa izy zavatra lehibe ipoka izy zavatra lehibe itranga aorianany fankekena sy fankatoavana ohatra am'izany zao any amin'ny lika toko fahadimy aitsika tsara ny tantaran'ny Petera rehefa nakatoan'Andriamanitra nke Petera atao anatin'ny olona sedrainy hoe tsy nahazo na inona na inona rehefa niasa tsy nahazo trondro na de anankiray akory aza nomboka tamin'ny alina mandra-paharenan'ny andro fa tsisy nininona azony fa isaorana n'Andriamanitra lehibe fa rehefa nanaiky nakatoa zay lazainy Jesosy izy de nanaovan'i Jesosy fahagagana fa nahazo trondro be de be mbola tsy nahazo finotaiky zany Petera tamin'ny fotoana zay nanaratony any amin'ny jaonina toko faharoany ko de volazany tenin'Andriamanitra le fampakaram-pahatao-kana zay na tonga amin'ny marinana fatrafatra nreto mpanompo mpandahatra amin'ny fanasana hoe zao efa netiko tao am' Jesosy lay olana efa nateriko teo anatrehany iny fa ity fotsiny teneniko aminareo ataovy zay asainy ataonareo aza be adevitra aza manana saina anohatra aza mieritreritra hoe zany ve de mitombony fa ataovy izay lazainy Jesosy akatoavy zany fa tsy maintsy misy mifagagana ary tsy maintsy ho tonga izay nandrasanao sy nirinao inona tokoa rano teo avelan'ny trano fanasana tanana no programa nanomanana an'ireo rano ireo fa ho Jesosy finorano reo sy ny vato anakenin'ireo ndana tovozy hoentiny amin'ny olona zay nasaina fa rehefa tonga teny amin'ny olona nereo lasa divay ranom-boaloboka no tonga tany ambavan'ny olona no ny fankatoavana sy ny fanekena zany rehetrarehetra zany tompoko de anisan'ny fototra ngezabe vokatry ngezabe hoenty ny fankatoavana ary ilaina ny fankatoavana ilaina ny fankatoavana fa mitondra vokatsogoavana eo amin'ny fiainantsika rehetra ko ankehitriny aza de hoe amintsika hoe ny fankatoavana ihany ko zany dia tetezana mampiapitatsika makany amin'ny atao hoe fahagagana sy ny fandresena teteza mampiapitatsika ho any amin'ny fiainam-pahagagana sy ny fandresena io satria raha makatoy itsika de tsy voasakana mihitsy ny fitahin'Andriamanitra atsika ka am'izao famaraparanana ny taona 2024 de mirary ka mirary hoe engane olona akatoan'Andriamanitra isika de isy fitahina goavana be ho ataon'Andriamanitra amitsika am'ty faraparan-taony ty taka zay nataony tamin'ny Abrahama any amin'ny Genesis 2:20 any de hoy izy Andriamanitra ndana toery fanatitra ho Isaka tsy nisalasala izy tsy norosaina izy tsy niadevitra izy fa de nekeny nakatoaviny zany fa de nianina Andriamanitra ho tahiny Abrahama sy ny taranany ary ho fitahina io lehilahy io mba ho amitsika ane zany am'izao faraparan-taony zao ka azao ary faraparanako ny afatra andao tsika anaiky akatoan'Andriamanitra satria izy niteny mana hoe misaoran'Andriamanitra ianareo na hoe andeha misaoran'Andriamanitra ianareo araky Salama 4:30 zay vakitsika ilain'Andriamanitra ary baikon'Andriamanitra antsona isika mila mahay misaotra satria ny zavatra mety hitranga amin'ny andro farany de ozy ny baiboly any amparany any ny olona de tsy manaja ny masina tsy mahay misaotra ny olona lasa tsy manana toe-panahy lasa tsy manana toetra mahay misaotra intsony fa lasa tsy makatoa ka tsy isaorana intsony mivoaka ambavan'ny olona malahelo Andriamanitra noho izany miantso anareo zay mpanaraka amin'ny fandaharana amin'ny alalany fahitalavitra mpanaraka amin'ny fandaharana amin'ny radio izay fiangonanareo fiandrodra-kely manasa anareo andaotsika isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tamin'ity taona ty sy tamin'ny lasa maro tamintsika naray fanafahana resiny devoly tapaka ny oziny sitra ny anaretina lamina ny tokantrano nahazo asa tafita fiainana tafita fianarana maro ny olona afaka tamin'ny gejany fahotana sy ny ota andaotsika isaotra an'Andriamanitra amin'ny alahady zao amin'ny 7 ora amin'ny 7 amin'ny 1:10 ora ao amin'ny fiangonana re fiandrodra-kely sady isaotra an'Andriamanitra isika no hitondra fanampisaorana eo anatrehany takan'izay nataony Davida mpanao sitrapon'Andriamanitra tena isaotra an'Andriamanitra akatoavitsika amin'ny fisaorana sy ny fanaterana fanampisaorana no zay nataon'Andriamanitra tamitsika tsy voavidy vola amin'ny kareny zany fa andaotsika tompoko ifaly isaotra an'Andriamanitra anatitra fanampisaorana hatreny tompo ho anao zay natsapa nanaovan'Andriamanitra asa lehibe no tahin'Andriamanitra tsy voavidy vola amin'ny karena rary nataony tsy voavidy niza fa andaotsika isaotra iaraky iombom-bavaka iaraky iraisaina isaotra ao tranon'Andriamanitra ao fiangonana re fiandrodra-kely amin'ny 7 amin'ny 7 ary amin'ny 1:10 alahady fa 5:10 volana Desambra izao ka de raha misy amitsika moa mila fanazavana mila vavaka
de io numéro telefônina io a ifandraisanay aminao fa ny fotoam-bavaka akoatra ny amin'ny fito samy sivy samy raiky ambin'ny folo ny alahady de misy ny amin'ny ray ora sasany anko ka samy ho tain'Andriamanitra apetrao fonao ny tananao am'izao fotoana zao fivavaka ao anao a raha manana olana na ady anao fa raha marary anao petrao fatra maranao ny tananao fa tsofoko rano ao ambadiky mivavaka ataoko sitrany any aretinao ivany olanao mpandresy amin'ny ady anao vavaka asika tompo Andriamanitra raiko sotranao amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny fotoana rehetra zay nafana ny zarany teninao ankehitriny tompo de mamindra fo amin'ny mpanaraka nyty fandarana ity mifona aminao a kanizaniza marary ao anatina ady mandalo olana fasairanana fahorina mamindra foanao raiko amin'ny anara maherin'i Jesosy tapahako ny ozona mpitondra aretina ozo mifantrana ozo mifamosavina ny asana de volo mahatonga ny olona ikorotana feny fahorina miala amin'ny fiainany sy ny tenany amin'ny anaran'i Jesosy tononko sitrana amin'ny marary afaka loharanona aretina fona ny olana ao ambadiko mivavaka ataoko misy olona be deaibe andray vaolana andray fandreseny fa soavina avy amin'Andriamanitra sotra tompo amen de ho tain'Andriamanitra tompo ka mirary soatsika rehetra de ho afaka va ianao de ho afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely